Resaka nareo ihany koa ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety fantatsika tsara fa tamin'ny ho an'izay malala moa zany tamin'ny 2 novembre zany eo maly alahady dia nisy ny fanamarian'ny firenena mikambana zany na ny Organisation des Nations Unies ny andro 2 novembre io fanokanana moa zany ny daty 2 novembre ho daty manokana zany ho an'ny mpanao gazety eo amin'ny fiarovana ny asa fanaovan-gazety amin'ny ankapobeny maneran-tany daty zany adivana amin'ilay hoe impunité na tsy maty manota amin'ny fanenjehana ny mpanao gazety ny daty 2 novembre dia fahatsiarovana ny nahafatesany ireo mpanao gazety anankiroa ny Radio France Internationale tany Mali tany dia taorinan'izay moa ny rapporteur spécial ny firenena mikambana zany na mpanao tatitra manokana ny firenena mikambana mikasika an'izay hoe sécurité fiarovana ny mpanao gazety maneran-tany izay no nanao fanadihadiana zany ary natongava ny firenena mikambana nandray ny fanapahan-kevitra hoe atao daty manokana ho an'ny mpanao gazety ho an'ny fahatsiarovana tsy fahatsiarovana ho an'ny fanamariana zany fa ilaina ny miady sy manasazy amin'ny fomba entitra anireo rehetra izay manenjika ny mpanao gazety zany hoe tsy tokony ho mijanona ho impuni ho sika na hoe tsy voasazy izay crime na harcèlement na torture na violence atao amin'ny mpanao gazety izay misy lanjany goavana izany ary tsara ny lazantsika satria tsy fantatro na mahalala an'izany mpitondra fanjakatsika tsy fantatro na mahalala an'izany isika eto Madagasikara fa anaporofona hoe misy lanjany satria dika goavana be dia ny hoe ilain'ny olom-pirenena ary zon'ny olom-pirenena fototra mihitsy ny mahazo ny vaovao avy amin'ny mpanao gazety ka noho izany dia mila arovana le mpanao gazety manome an'izay vaovao zay ny olom-pirenena dia hoetiko atao anatin'ny fotoana ny anao ny fitenenana izay resaka izay sy ny tatitra nataon'ny firenena mikambana mikasika izay resaka asa fanaovan-gazety izay. Ny andro faharoa ny volana novembre dia nambaran'ny firenena mikambana tamin'ny fomba ofisialy ho andro iraisam-pirenena ho amin'ny ady amin'ny tsy fanasaziana an'ireo avibiana zany na famonona miatra amin'ny mpanao gazety. Journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes araky ny résolution zany na ny tsokevitra nataon'ny firenena mikambana no raisina tamin'ny volana décembre na 13 sy 20 raha tsy ahivina moa dia ilay daty faharoan'ny volana novembre io zany nitsingerina tamin'ny omaly io zany ny heritaona na fatesan'ny mpanao gazety anankiroa ny Radio France Internationale tany Mali tany dia taorinan'izay no nisy ny tatitra nataon'le antsotsika amin'ny teny vahiny hoe rapporteur spécial ny firenena mikambana zany mikasika ty tsy fanasaziana ny asa fanaovan-gazety ity ka na tonga n'izay fanapahan-kevitra hoe résolution na tsokevitra /RES/68/163 izay manambara zany tamin'ny fivorinan-dian'ny fahavalo-ambinipolo ny firenena mikambana tamin'ny 13 manambara fa 2 novembre dia natokana ho amin'izay andro iraisam-pirenena izay zany ametrahana hoe tsy azo ataony mamela ho tsy maty manota ireo izay manao herisetra na ireo izay manao crime na ireo izay mampiasa violence zany amin'ny mpanao gazety amin'ny ankapobeny takan'izao moa izay tsokevitra izay raha ohatra ka somary fitinitsika tsotsotra zany misy ny foto-kevitra izay mifeny firenena mikambana misy ihany koa ny filazana ampabe maso zany na deklara fanambarana iraisam-pirenena ny zon'olombelona ary ny fanajana andreo ina moa zany fifanarana iraisam-pirenena isan-karazany tahakany hoe pacte international relatif aux droits civils et politiques, convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, convention de Genève du 12 août 49 sy ny protocole additionnel isan-karazany dia mametraka ihany koa hoe misy ny plan d'action na ny drafitra napetraka ny firenena mikambana ho an'ny fiarovana ny mpanao gazety
plan d'action des Nations Unies sur la sécurité des journalistes et la question de l'impunité izay efa noraisina tamin'ny faharoa folo ny volana avril 2024 ao anatin'io dia ny fanaraka ny organisme ny famatsimbola ny programme amin'ny firenena mikambana rehetra miara-miasa amin'ny firenena mpikambana ao anatin'ny ONU rehetra ametrahana conditions de liberté et de sécurité pour les journalistes et les professionnels des médias na ozy izy ao anatina vanim-potoana misy ady na ao anatin'ny vanim-potoana misy filaminana ihany koa nataony mihitsy amin'ny teny vahiny hoe en faveur des plans d'action des Nations Unies sur la sécurité des journalistes et la question de l'impunité en faveur de l'instauration des conditions de liberté et de sécurité pour les journalistes et les professionnels des médias en situation de conflit aussi bien en temps de paix en situation de conflit aussi bien qu'en temps de paix, en vue de renforcer la paix, la démocratie et le développement dans le monde entier. Zany hoe fiantohana mihitsy zany ny fahalalahany ny asa fanaovan-gazety sy ny fiarovana ny mpanao gazety sy ny matiany eo amin'izay sehatra ny hainao manjery sy ny fampalamba voa isan-karazany izay ao anatin'izay hoe tsy maintsy tokony harovana ny mpanao gazety izay manao ny asany. Ary mbola nisy ihany koa ny fampatsahivana ny résolution an'ny Conseil des droits de l'homme mikasika indrindra protection et exercice des droits de l'homme sur l'internet zany si sur la sécurité des journalistes dans le domaine des droits de l'homme ary indrindra ihany koa le nantsona amin'ny teny vahiny hoe résolution 1738 du Conseil de sécurité en date du 23 novembre 2006 io zany de milaza an'ilay ataontsika hoe tatitra nataony ny firenena mikambana mikasika an'izay fiarovana ny asa fanaovan-gazety manerana n'izao tontolo zao izay. De ilay rapport ny le tatitra zany nataon'ilay antsointsika amin'ny teny veny rapporteur spécial amizay sur la promotion et la protection du droit à la liberté d'opinion et d'expression et du rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires sommaires ou arbitraires qui ont été soumis au Conseil des droits de l'homme à sa 20e session. Zany hoe ny tiako tenena amin'izay rehetrarehetra resako zay de le base le fototra ny angano ny firenena mikambana zany nanamafisony hoe tsy maintsy harovana ny mpanao gazety eo amin'ny fanatanterahana ny asany ny fiarovana ny zo anana ny hevitra liberté d'opinion et liberté d'expression ho an'ny mpanao gazety ny fanoherana zany ny exécution extrajudiciaire sommaire ou arbitraire zany ny fiarovana ny karazana herisetra zany famonoana mpanao gazety ohatra amin'ny ataontsika hoe didiko fe lehibe zany arbitraire fa tsy mba manaraka ny lalàna sy ny sisa ihany koa ny atao karazana fampijaliana ataon'ny mpanao gazety de zay rehetrarehetra base zay de mahatsapa zany ni firenena mikambana consciente que le journalisme est en perpétuelle évolution car il se nourrit de l'ensemble des contributions des organismes des médias, de particuliers et de diverses organisations qui cherchent, reçoivent et transmettent des informations et des idées de toute nature sur Internet ou ailleurs, exerçant par là leur liberté d'opinion et d'expression conformément à l'article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et concourant ainsi à façonner le débat public. C'est formidable, hein? Tena tsara be mihitsy hoe zao ny foto-kevitra ijoroan'ny firenena mikambana amin'izany asa fanaovan-gazety zany. Zay le teneniko anareo foana hoe tsy tsika eto Madagasikara nandeha anamboatra ny fomba fanaovana ny asa fanaovan-gazety fa zavatra efa principe universellement reconnu efa ankatoaviny zao tontolo zao izy de hoe zany asa fanaovan-gazety zany ozy ny firenena mikambana atao anatin'le résolution dia mivoatra foana ary tafiditra ao anatin'le fiara-miasany ohatrany hoe zany hoe contribution any ny asan'ny mpanao gazety zany ny asan'ny mpanao gazety mitady mandray ary indrindra mampita ny vaovao sy mampita ny hevitra ihany koa des idées de toute nature aza donona zany fa mifampitana ny hevitra ihany koa de asa fanaovan-gazety ho ary arova ny lalàna io le teneniko antsika foana fa tsika koa manko indrindra tsika piany mianakendry de hoe nga mpanao gazety zany ny asany mpanao gazety tompo de tena zany mihitsy ny asany mampita hevitra akoatra mifampitana ny vaovao zany mpanao gazety de tena mampita hevitra ihany koa ary garantie
par les Nations Unies zay, garantie par les conventions internationales eken'ny firenena mikambana. Hoe ny mpanao gazety de ohatran'izao ataoko zao ihany koa, mampita opinion aminao fa tsy voatery hoe mampita vaovao fotsiny ihany. Zay rehetrarehetra izay dia eken'ny sehatra iraisam-pirenena. Tsara ihany manko ny ilazana amintsika an'izay mba tsy ohatrany hoe zany hoe tsika eto Madagasikara no miseho mahay an'izany asa fanaovan-gazety zany, fa ny asa fanaovan-gazety de marihana tsara fa zavatra efa nekeniny zao tontolo zao, ary efa misy principe na foto-kevitra ekeniny zao tontolo zao ihany koa. Dia noho izay zavatra rehetrarehetra izay hoy ny mpanao gazety, hoy ny firenena mikambana, de miteny zany hoe se déclarant préoccupés par la menace que représentent certains acteurs non étatiques, notamment les groupes terroristes et les organisations criminelles, pour la sécurité des journalistes. Rappelons à cet égard que les journalistes, les professionnels des médias et le personnel associé qui sont dépêchés dans le cadre de missions professionnelles dangereuses dans des zones de conflit armé doivent être considérés comme des civils et respectés et protégés comme tels dès lors qu'ils ne remettent pas en cause par leurs actes leur statut de civil. Convaincu que la façon dont l'information est présentée influe sur la vie d'un grand nombre de personnes et que le journalisme influence l'opinion publique, considérons que le climat d'impunité entourant les attaques contre les journalistes constitue l'un des principaux obstacles au renforcement de la protection des journalistes. Reconnaissant les risques particuliers auxquels sont exposées les femmes journalistes dans l'exercice de leur métier et soulignons à cet égard qu'il importe de tenir compte de la problématique homme-femme lors de l'examen des mesures propres à assurer la sécurité des journalistes. Zany hoe raha adikako amin'ny teny malagasy tsotsotra kely aloha zay de hoe manaiky ny firenena mikambana ny andraikitra lalaoviny zany fahalalahana iteny zany, le rôle que joue la liberté d'expression et la liberté de la presse dans l'édification de sociétés et de démocratie du savoir ouverte à tous et dans la promotion du dialogue interculturel, de la paix et de la bonne gouvernance. Zany hoe lanja petraky ny firenena mikambana amin'izany atao hoe fahalalan'ny mpanao gazety hiteniny heviny, liberté de la presse zay, ananganana fiarahamonina tena demokratika marina. Ny fahatsapany ny firenena mikambana fa ny mpanao gazety amin'ny asa ataony de manjary lasa lasibatra, cible privilégiée d'actes d'intimidation, de harcèlement et de violence. Hita zany ary aty amin'ny firenetsika ampitahorina mpanao gazety anaovana intimidation, anaovana harcèlement, anaovana herisetra isan-karazany. Resy lahatra ozy ny firenena mikambana fa ny fomba ampitana ny vaovao de misy fetraikany eo amin'ny fiainan'ny vahoaka, ary le journalisme influence l'opinion publique. Zay mihitsy ny asany asa fanaovan-gazety fa azadinoana, ary ny firenena mikambana nefa miaiky an'izay hoe io journalisme io de natao anamboatra sy amolavola ny opinion publique. Convaincu que le journalisme influence l'opinion publique, natao anamboatra ny opinion publique ny asa fanaovan-gazety, zay ny tokony anamboarana anazy. Ny asa fanaovan-gazety ihany no mavita hoe tafahoatra loatra ity ataony Blaise Compaoré any Burkina Faso ty ka mila mitsangana ny vahoaka. Zay le andraikitra le asa fanaovan-gazety, ary zay le iarovana ny le mpanao gazety, zay ny nijoroany ny firenena mikambana. Averiko zay ary ampitaiko satria misy mieritreritra indrindraindrindra mpitondra fanjakana sy ny mpanohana mpitondra fanjakana mianakendry tsy mahalala n'izany hoe zany principe rehetra zany nge principe amin'ny firenena mikambana, ary arovany toy ny anak'Andriamaso hoe matoa efa tonga any amina hoe anaovana journée internationale izany, zany asa fanaovan-gazety zany. Zany hoe fanoherana zany tsy maty manota atao amin'ny mpanao gazety efa tena misy lanjany amin'ny firenena mikambana izay hoe ny asa fanaovan-gazety amin'ny ny asany ny andraikitra lalaoviny le asa fanaovan-gazety amin'ny fananganana n'izany firenena demokratika sy fiarahamonina vanina araka ny tokony ho izy izany. De tohizako ao anatin'izay tsokevitra nataony firenena mikambana izay de miteny mihitsy hoe manay amin'ny risika izay mahazo ny mpanao gazety eo amin'ny fanatanterahana ny asany. Tsindry manokana moa mpanao gazety vehivavy zany, ary nambetraka izy hoe ilaina ozy manavaka hoe mpanao gazety vehivavy ty na mpanao gazety lehilahy ty amin'ny fandiniana ny andraikitra sy ny fiarovana, fandiniana mpitondra fanjakana zany ny andraikiny amin'ny fiarovana n'izany sécurité des journalistes izany, examen des mesures propres à assurer la sécurité des journalistes. De eo amin'izay zany les résolutions de miteny hoe condamne sans équivoque
toutes les attaques et violences contre les journalistes et les professionnels de l'information, comme la torture, les exécutions extrajudiciaires, les disparitions forcées, les détentions arbitraires, ainsi que les tentatives d'intimidation et le harcèlement en situation de conflit, aussi bien qu'en temps de paix, décide de proclamer le 2 novembre, journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. Engage les États membres à faire tout leur possible pour prévenir la violence contre les journalistes et les professionnels des médias, à veiller à ce que les responsabilités soient établies en diligentant une enquête impartiale et efficace chaque fois que sont signalés des actes de violence contre des journalistes et des professionnels de l'information se trouvant dans une zone relevant de leur juridiction et à traduire les auteurs de ces crimes en justice et à s'assurer que les victimes disposent des recours appropriés. Demande aux États membres de créer des conditions de sécurité permettant aux journalistes de faire leur travail de façon indépendante et sans être soumis à des pressions. Et pour ce faire, les engage notamment à prendre des mesures législatives, sensibiliser le personnel judiciaire, les forces de l'ordre et les militaires, ainsi que les journalistes et la société civile, aux obligations et engagements concernant la sécurité des journalistes contractés par l'État, eu égard au droit international des droits de l'homme et au droit international humanitaire, surveiller et signaler les attaques commises contre les journalistes, condamner publiquement ces attaques, consacrer les ressources nécessaires aux enquêtes et aux poursuites engagées comme suite à ces attaques et invite les organismes, les organisations, les fonds et programmes compétents des Nations Unies à envisager de nommer des agents de liaison pour faciliter l'échange d'informations sur l'application du plan d'action des Nations Unies sur la sécurité des journalistes et la question de l'impunité en coopération avec les États membres et sous la coordination générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Manameloka tsy hisy fepetra ny herisetra sy ny fanafiana atao amin'ny mpanao gazety sy ny maty-any eo amin'izay sehatra ny asa fanaovan-gazety zay. Anisan'izany ohatra ny fampijaliana ozy, ny famonoana ivelany rafi-pitsarana, ny fanjavona ny mpanao gazety tsy hita fotsiny, ny fitazonana ponja zany arbitraire, ny fampitahorana, tentative d'intimidation sy ny harcèlement na amin'ny tany milamina na anatina conflit da samy melohan'ny firenena mikambana daholo. Ary zay no natongazana nambara ny 2 novembre zany ho andro iraisam-pirenena hampitsaharana an'izay tsy maty manota amin'ny mpanao gazety zay. Mangataka ozy izy amin'ny firenena mikambana rehetra mba hanao zay azony atao rehetra hiadivana amin'ny herisetra atao amin'ny mpanao gazety. Ary rehefa misy zay herisetra atao amin'ny mpanao gazety zay, na ny intimidation na ny fampitahorana isan-karazany, de mba hanokatra fanadihadiana maripototra tsy mitanila hanenjehana an'ireo olona auteur de ces crimes hoentina eo anatrehan'ny fitsarana, ary mba mahanana ny rariny, s'assurer que les victimes disposent des recours appropriés mba afaka manao fitsarana araka ny tokony ho izy reo mpanao gazety reo rehefa tratrany zay fanenjehana izay. Zava-dehibe zay zay nataon'ny firenena mikambana izay. Tsy mahalala an'izany ngamba mantso ny eto amin'ny sehatritsika eto anatiny de aleo azavaina izay, ary naka fotoana mihitsy nininana zavan'izany anareo aza-donona nefa manandanja le asa fanaovan-gazety. Io tsy finiavana fotsiny hoe hiaro ny namana mpanao gazety nenjehany, fa aza-donona fa ny sehatra raisam-pirenena amin'ny firenena mikambana de mametra raha ny tokony ho izy zany io rivo rakoto vontoron'ny mpanao gazety io, raha ny tokony ho izy zany herisetra sy ny harcèlement, intimidation, satria intimidation natao amin'ny mpanao gazety le natao mbola manamarina ny fitakian'ny mpanao gazety any analan'ireo olona ireo, fa raha ny tokony ho izy zany tokony misy ny fanadihadiana atao amin'ireo olona ireo. Inona ny antony nanenjehana n'le mpanao gazety ohatr'izany nefa nanao ny asany le mpanao gazety. Zay ny sensany fanambarana nataon'ny firenena mikambana io, ary mangataka ozy amin'ny firenena rehetra mpikambana ao anatin'ny Nations Unies, anisan'izany zany Madagasikara ary tsy afa-miala amin'izany mba hiantoka ny fiarovana ny mpanao gazety hanao ny asany amin'ny fomba mahaleo tena ary tsy misy faneriterena. Zay le liberté d'expression, liberté d'opinion voafoana ao anatin'le liberté de la presse tokony hananan'ny mpanao gazety.
tokony toerina ny herisetra rehetra atao amin'ny mpanao gazety na amin'ny endrika inona na amin'ny endrika inona herisetra ara-moraly io araka reny intimidation fampitahorana fanopahana fanalambaraka sy ny sisa ireny na herisetra ara-batana ihany koa hoe kasiatanana le mpanao gazety ampidirany amponja sy ny sisa reny zany de raha ranony firenena mikambana mazava mihitsiny ary napetrany hoe tokony anokana ny firenena rehetra vola betsaka consacrer les ressources nécessaires aux enquêtes et aux poursuites engagées comme suite à ces attaques ary arahana maso ny fanafiana arahana maso ny fampijaliana arahana maso ny intimidation samihafa izay atao an'le mpanao gazety meloy ampabe maso any intimidation isan-karazany zany ho an'ny filoera jona ary mampianina zany mpiara-miasa aminao manenjika mpanao gazety reo io ny tenin'ny firenena mikambana melohana ary tokony melohana ampabe maso zany intimidation atao amin'ny mpanao gazety na ny ataky na ny fanafiana zany ohatrany amin'ny tany miady moa matetika ny fanafiana fa ny tamy tsy miady zany ny tenen'ny firenena mikambana mihitsy zay en situation de conflit aussi bien qu'en temps de paix na amin'ny tany tsy miady ihany koa de misy intimidation sy fampitahorana isan-karazany mpanao gazety zay tokony melohana ary tokony tsy avela ho tsy avela ho mipetraka izay tsy maty manota izay matona nokana ny firenena mikambana plan d'action ray manontolo ohatran'io zava-dehibe amin'ny firenena mikambana zany ary ilay naveriny tao no averiko aminareo amerenako sy amtinako an'izay resaka izay de hoe zava-dehibe tandrovina toy ny anak'Andriamaso ny fahalalan'ny mpanao gazety hampitany heviny fahalalan'ny mpanao gazety amoaka ny vaovao liberté d'information et d'expression liberté d'opinion ihany koa ny fahalalan'ny mpanao gazety anana ny heviny ary hitondra n'izany heviny izany tsy sakasakana an'izan'izy ao anatiny indépendance en toute indépendance ary tsy misy forme de pression tsy misy fampitahorana na kely ary satria ny asa fanaovan-gazety no manampy amin'ny fananganana ny firenena demokratika anankiray ary satria ny asa fanaovan-gazety no mamolavola ny opinion publique arak'io no consacré arak'io efa foto-kevitra natokany firenena mikambana io dingana lehibe mihitsy io tamin'ny volana décembre 2013 fa tsika moa tsy nahalalana io fa tsingerina le taona zany de zay tsy hoe tsy nahalalana io tsika eto amin'ny firenena anatiny zany ohatrany tsy naome lanjany io fa tsingerina io taona io amin'izao fotoana zao de misy lanja goavana be zany ho an'ny mpanao gazety ho atsika olo-pirenena rehetra satria ny zoko za mpanao gazety de zonao olo-pirenena indrindra ny zonao olo-pirenena indray de adidiko mpanao gazety hoe tsy maintsy omeko anao zay vaovao zay satria zay nandrasanao amina de zay zonao zay no antony mampitsangana eto isan'andro anana ary zay zonao zay inoenao olo-pirenena natonga ny firenena mikambana namoaka ny tsokeviny io zava-dehibe loatra ary nampatsahiviny tamin'ny daty ny 2 novembre omaly io fankalazana izay fametrahana izay hoe journée internationale andro iraisam-pirenena moa zany dikatsika amin'ny teny malagasy hoe journée internationale vakiko amin'ny teny malagasy sara le izy de la fin vakiko amin'ny teny vahiny journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes andro iraisam-pirenena ampitsarana ny tsy maty manota amin'izay herisetra sy abibina atao amin'ny mpanao gazety miarahaba tena mihitsiny amiko de fandresena goavana be io tsy fandreseko za mpanao gazety fa fandreseny ny zonao olo-pirenena anana n'izany droit à l'information izany ka tsara no ny resahantsika an'izay tamin'ity androany maraina ity de mba mahalala an'izay isika rehetra